Izay ny amin'ny vaoviny fa ivadika pejim-baovao afatanteraka isika. Mihamafy ny fifandirany eo amin'ny PMU Madagascar sy ny PMU France. Hatreto dia tsy mbola hita ny marimaritra ny iraisana ka ity farany izay nampitandrina ny PMU Madagascar ary mety hitondra ny raharaha eo anatrehan'ny fitsarana. Ny andindihy makasika izay vaovao izay indrindra no arantsika manaraka. Mihamafatra ny fifandirany eo amin'ny PMU France sy PMU Madagascar. Mbola sarotra ny ikaroam-baolana ary mandrahona ny tondra ny raharaha eo anatrehan'ny fitsarana mihitsy ny PMU France ary tsy mampitsahatra ny fihetsika izay farita no fanaratsiana sy fanasoketana azy ny PMU Madagascar. Taorian'ny fanambarana nataon'ny PMU Madagascar tamin'ny gazety samihafa dia nandefa taratasy izay nazahoana dika mitovy ny PMU France tamin'ny alalan'ny Aymeric Verrier. Nilaza ity tompona andraikitra ity fa nisy fampiatoan'ireo asa ataon'ny PMU Madagascar noho ny tsy fanajana ireo fepetrany fanarahana. Nolaviny akitsirano koa ny filazana fa nisy ny famporisiana na apahana andraikitra izy ireo teo amin'ny disadisa izay misy eo amin'ny PMU Madagascar sy ny ASL. Manoloana ny fisafoty fotoany ny toedrara dia niantso ny PMU Madagascar ny PMU France mba hamoaka taratasy sy profy mazava mikasika ny fahazon-dalana izy ireo mbola manatotosa ny asany, izany hoe ny fikarakarana fanamby amin'ny hazakazatsoavaly izay tontsaina any France.